Ampifaliana lehibe mihitsy ny arabako antsika menakavy amin'ity zovahariva mahafinaritra be ity. Atao anatin'ny fandarana misandrata isika. Hideran'Andriamanitra indray tsika androany. Ao anatin'izany hoe aleloia zany ny avana. Dia tonga eto indray tsika mandratra ny aleloia ao an'Andriamanitra. Teny hoe tia-piandohana dia manao hoe azavelanao voasakany ninina ny aleloianao. Misy devoly ao, misy fahavalo ao, misy zavatra mitranga eo. Te hanakany ny aleloia antsika tsy hiakatra. Amin'ny fomba maro samihafa no mety hiseholy izany ry havana malala. Amina toe-javatra maro no mety hitrangany izany. Manakany ny aleloia antsika tsy hiakatra fotsiny. Ny toe-javatra mitranga indraindray. Nanakany ny aleloia tsy hiakatra ry havana. Ny aviavy tsy namotsina. Tsy nisy voany ny oliva. Ny omby sy ny ondry tanapahatra maty. Ny tanjon'ireo zavatra mitranga ireo nanakana ny abakoka tsy hanao aleloia teo anatrehan'Andriamanitra. Aoza abakoka hoe tsy ataoko voasakan'izany ny vavako androany. Tsy ataoko voasakan'izany ny foko. Fa ho azadratry ny aleloia. Tahian'Andriamanitra be ianao eto androany. Fifalinany no niainanay androany nandre fijoroana vavolombelona tena napiorakoraka. Tena nahafaly. Misy olona tena tahian'Andriamanitra. Mendrika ny anao aleloia ianao. Amin'ity androany ity. Aleloia tena manaka-danitra amin'ny fitsinjahana ny tokony ataonao androany. Raha misy olona koa nefa eto tsy ao anatin'izany mihitsy, mbola mety zavatra hafa mihitsy ny azonao tany saina amin'izao fotoana izao. Fa mbola ianao io koa, mbola tokony hanao aleloia koa ianao ry havana malala. Satria nahoana? Hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe aoka izay manao pofinaina hiteran'i Jehova. Andriamanitra tsy niteny hoe aoka izay tahiako, izay omeko fahagagana sy fahasoavana be no hiteran'i Jehova. Fa fantatr'Andriamanitra fa ny zavatra lehibe indrindra efa nomeny dia ny fofinaina mahavelona izay eny amin'ny olontsika eny. Lehibe zany. Ka hoy Andriamanitra hoe rehefa manam-pofinaina ianao dia derao satria ampahafantariko anao fa tsy azonao eny raha tsy izany nanome an'iny. Ry havana malala, tsapanay izany hoe taky ny ahoana ny fofinaina mahavelona omen'Andriamanitra antsika izany. Tahaka ny tsy misy zavatra nininina intsony ry havana, maty ange ny olona raha tsy manam-pofinaina e. Tsisy ilanantsika eto amin'ity tany velona ity intsony ange ry havana e, raha tsy manam-pofinaina isika e. Alevina any ambanin'ny tany ny mendrika antsika. Rehefa vatana tsy misy aina intsony, tsisy ilanantsika eto. Manamaimbo tanàna fotsiny. Fa asitrika any ambanin'ny tany tsy hita maso any. Ano no mety amintsika rehefa tsisy fofinaina intsonysika ry havana malala. Manam-pofinaina ianao androany. Zava-dehibe nomen'Andriamanitra anao zany. Ary raha ny teny Andriamanitra hoe mpandresitsika. Ry havana malala, nomenanao ny tombonandro. Fandresenao anao ny ainanao amin'ity androany ity. Fandresenao antsika no mbola tonga eto androany. Ny ady mety misy, zava-tsarotra mety misy, fa ny zavatra mahafinaritra omen'Andriamanitra herintsika fa atsika miatrika amin'izany. Mbola omen'Andriamanitra tanjaka tsika ry havana malala. Andao tsika hisaotra an'Andriamanitra. Aza mijery zavatra eo am-pelantananao, aza mitoditodika koa ianao. Inona ny nanananao na inona ny tsy hanananao, fa ny zavatra jerenao androany. Jehova afaka miteny ve za? Jehova afaka miaina ve za? Jehova ny sakafo ve za androany? Jehova natory ve za tamin'ny herinandro iny? Nanana trano ny alofana, nanana akanjo nentina nanaovana foana aho. Tsy akanjo rovitra ny nanaovako, mbola afaka nisolo akanjo aho. Ny mpianatra ry havana rehefa nandeha ny rahan'i Jesosy, mbola nitenen'i Jesosy hoe aza mitondra akanjo roa. Ray ihany. Izany hoe na dia nisolo akanjo azy
tsy afaka nataony ny mpianatra akory tany ampandehanana tany fa ianao nomen'Andriamanitra fahalalahana impiriny solo-akanjo ianao zao tamin'ny herinandro iny manana ange ianao e andatsika hisaotra an'Andriamanitra fa soavan'izany ry havana lehibe zany saotra Jehovah'Andriamanitra midera Jehovah'Andriamanitra manandratra anao zahay ndreto indray zahay Jehovah manambatambatra ny aleloia anay aterinay eto atongotra ao androany eto apototry ny seza fiandrianana anao nateranay ny aleloia anay Jehovah'Andriamanitra fa notafianao voninahitra ny fiainanay ny akanjo zay nitikan'izany mitafy voninahitra zay Andriamanitra ny inona n'izay misehony ny voninahitra ao zay Andriamanitra notahinao ohatra ny ambolaninay notahinao ny vatanay velonayna somaty tsara aleloia notahinao Andriamanitra ny fiainanay manontolo no karakarainao mihitsy zay tamin'ny herinandro iny tsy navelanao irery zay Andriamanitra nitantana ny fiainanay angenao e niaro anay anao e nitondranay tany amin'ny malalaka angenao Andriamanitra nampahery ianao raha nisy ny ady Jehovah'Andriamanitra mbola niteny taminay ianao tamin'ny alalan'ny teninao haleloia fa soavany zany mbola mandre ny feo anao zany Andriamanitra misy olona any amin'izao fotoana izao tsy afaka mandre ny feo anao intsony any amin'ny toerana tsy afahana mandre an'izany Jehovah'Andriamanitra fa izahay eto ninina zavatra midona sy manjoa afaka mbola mandre anao zay Jehovah'Andriamanitra afaka mbola miteny aminao ihany koa zay Jehovah afaka mbola miresaka aminao zay Tompo Jesosy mbola afaka tonga eto anatrihanao foana zay miteny mamindra-fo aminay afaka mibebaka foana zay raha mbola misy zavatra nataonay tsy nety afaka mbola manandratra anao zay Andriamanitra afaka mbola miresaka aminao zay fa soavan'izany Jesosy malama isorana ny anaranao amin'ity androany ity hanomezanay voninahitra anao zany Andriamanitra tsy nisy nizanizana vita ny tanay afa-tsy ianao tsy nisy na vita ny fiainanay afa-tsy ianao Jesosy misy fotoana zay tena tsy miandrandanizaniza afa-tsy ianao fa androany koa zay tsy todika any amin'nizaniza afa-tsy ianao tsy jery nizaniza afa-tsy ianao tsy jery ny olona tsy jery nizaniza fa tena hibanjina anao zay Jesosy satria ianao mibanjina anay tsisy na vitanay afa-tsy ianao rery ihany misaotra Jesosy voninahitra ny eo anao miteza isandatra eto indray ny anaranao Jesosy malalanay tianay mamy ny fonay dia rainay sasandatra mandrakizay aleloia mankasitraka Jesosy amen Isa muna sa
Jesosy io ira fiderana no mba ilainay androany Jesosy malala tsy mitaky zavatra be dia be aminay ianao satria fantatrao fa tsy vitanay zany fa androany Andriamanitra ny iranay androany nataonay manakoako mivoaka avy aty anatin'ny fonay eo amin'ny vavanay Jesosy hideranay ny anaranao fa Andriamanitra tsara indrindra ianao Andriamanitra Andriamanitra mendrika ianao Andriamanitra tsy misy toanao tsy misy tahaka anao eny Jesosy isaoranay mandrakizay aneny anaranao zay Andriamanitra tsy mba hanisy condition zay amin'ny fiderananao Andriamanitra fa tianay ianao dia terainay fantatray fa tsara ianao fantatray fa zay rehetra ataonao dia tsara avokoa halleluja manana tanana spesial tanana tsy maheno manao zavatra ratsy fa manao zavatra tsara tanana tsy mba mahay tsy mahay raha manao tany manga ny tananao Andriamanitra tsy mba manao fahadisoana Andriamanitra Andriamanitra tena tsara indrindra ny Andriamanitra lehibe ny Andriamanitra niendrika ho deraina indrindra halleluja misaotra anao zay Jesosy fa ny fitiavanao angenina toy izao anay Andriamanitra misaotra anao zay Jesosy nalavana malala tena tsapako mihitsiny tamin'ny herinandro iny tena misaotra an'Andriamanitra be mihitsy tsy haiko aloha ry havana efa nitenenanareo teto fa niditra hopitaly ny zanakay tamin'ny herinandroany tahaka an'izao ny zavatra tena nafinaritra anako dia voninahitra ho an'i Jesosy ary tena tsy reharehana eto anatrehanareo zany fa tsy mba nisy tao anatinay ry havana ny fimonomononana na dia kely aza ry havana malala ozy izy zay hoe Jesosy misaotra anao zay fa velona soamatsara ny zanakay hitanao indray Jesosy ny anoneranay amin'izao fa zay Jesosy hanompo anao voadiny na sandratray ry havana malala zay Jesosy tsy saraka aminao hoy Paoly manao hoe iza anao saraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy iza anao saraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy mba niteny tahaka an'izany koa zay hoe iza ny tena marina mantsy ry havana ela be zay tsy mba nandalo ady tsy hoe ireharehana eto anatrehanareo fa nandritry ny fotoana ela zany zay ohatrany hoe tsy dia mba hoe nandalo ady sarotsarotra zany fa mampahery fotsiny ny ataonay dia mampahery anareo zay dia miezaka ihany zany aleha mipetraka eo amin'ny toeran'ny olona manana ady dia mampahery dia hoy zany Andriamanitra aleo aloha mba hampandalofiko kely indray halleluja ohatrany elaela nareo zany tsy nandalo amin'izay fa indray aloha hampandalofiko itsapako aiza ho aizinareo ny sandratra ny voady ry havana tsy fantatra ianao na efa nahita raha efa nahitinareo dia miteneny eto hoe efa nahitinareo hoe misy olona mivoaka hopitaly fa tsy nitondra na ordonnance ray ary tsisy na doliprane ary nefa matola izazy iny niditra hopitaly dia satria tena narary izy fa nivoaka tao ry havana
tanapolo ny entana nentina iniditra tao ihany no foanay tao fa tsy misy tao na ordonnance ray za aloha tsy mbola nahitan'izany ary sambany teo amin'ny fiainako nahitan'izany hoe olona niditra hôpitaly ka tsy nitondra zany hoe ty fidio ty fanafody ty a misy traitement ohatr'izao a zavatra ohatr'izao ary tao anatin'ny zavatra izay nanjoa dia niezaka foana izay vadiny jery koa te an-zavatra tsara na fahalay ny deran'Andriamanitra alleloia ny aretina misy fa niezaka foana izay hoe inona ny tsara nataonao Andriamanitra ao anatin'izao zavatra izao ary ny toe-potsika rehefa dia tokony ohatran'izany tsika na dia misy zavatra mitranga azy misy tsara ataon'Andriamanitra foana ao anatin'iny fa miazaha ianao mijery tsy ho haintsika mihitsy ny deran'Andriamanitra raha toa ka ny zavatra ratsy izay hitantsika ratsy no angesaintsika dia fimonomononana ny valin'izay ary tsy ho haintsika mihitsy ny deran'Andriamanitra amin'izany fa ny tena tsara indrindra ao anatin'ny zavatra misafotofoto io mijereva fa misy ao tsy maintsy mahita zavatra hideranan'Andriamanitra ianao ambadika io hoe Jesosy a ty kosa aloha alleloia ty kosa aloha tena tsara ianao Andriamanitra riavana fitiavan'Andriamanitra antsika ngereny hanamafisana indray reny ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra zahay manokana dia mety tsy dia mahazatra angamba mahita hoe mpanompon'Andriamanitra ve ohatr'izany mety misy olona mety mieritreritra hoe fa dia naninona loatra fa zahay manokana tsy nametraka fanontaniana izay tsisy fanontaniana mipetraka akory taty anatin'ny afozisy izay hoe Jesosy ahorina indray voady androany handroso bebe kokoa zay fantatra efa zany foana angeny ilainao Jesosy zahay hanompo anao misinisy kokoa hanompo anao bebe kokoa halleloia anaradianao zay Jesosy fiderana ry havan'izany zany koa fiderana ny anaran'izany na tsy fantatrao tsy tsika manao halleloia sy amenina ihany tsy tsika miteny ihany hoe mideranao Andriamanitra fa isika miteny ao anatin'ny any hoe Jesosy hanompo anao bebe kokoa indray ahako ho hitanao indray Jesosy fa za tsy saraka aminao tianao Andriamanitra halleloia
Halleluja. Izay manokana Jesosy dia nateninay izany hoe izay koa Jesosy tsy tsahatra hideranao izay aty an-tany ka hatrany an-danitra satria dia fantatray fa any an-danitra any izay tsy misy atao afa-tsy mideranao. Ety izay Andriamanitra misy fotoana izay mbola tsy mideranao, mbola miatrika zavatra hafa izay ety Jesosy fa na dia izany aza Jesosy malala miezaka foana izay hideranao amin'izay mba azonay atao. Any an-danitra any izay Andriamanitra mideranao, tsy misy an'izany intsony hoe na dia tsy mamontsy aza ny aviavy izany, tsisy intsony hoe na dia tsy misy voniny aza ny oliva izany, fa any efa tsy misy an'izany intsony any, tsisy ranomasy intsony any, tsy misy ady intsony any. Hideranao izay any Andriamanitra, efa tena mideranao amin'ny fifaliana isan'andro isan'andro, mideranao amin'ny fahamasinana, tsy misy intsony any na dia fahapetimpetelana faran'izay kely, tsy misy intsony any Andriamanitra. Na dia gotin-dranomasy iray, tsy misy intsony any Andriamanitra. Na dia fakapanahy faran'izay kely, Jehovah Andriamanitra, fa mideranao izay amin'izany fifaliana Jesosy. Tsinjatsinjaka, tsy fantatra hoe taky ny ahoana ny toe-ponay amin'izany. Efa tsy tia fonofonay ity intsony, fa fovaovao no entinay mideranao amin'izany Jesosy. Fa ety an-tany izay izao Andriamanitra, indraindray Andriamanitra mbola sarotra amin'ny kristianina ny mideranao Andriamanitra. Rehefa tody zavatra sarotra, dia sarotra indraindray Andriamanitra ny manandratra fiderana eo anatrehanao. Fa ampianary izay Jesosy, ampianary foana izay Andriamanitra, izay eto amin'ity fandanana andramoka izao ity Jesosy, ampianary hideranao izay amin'ny toe-javatra rehetra, tsy misy condition Jesosy malalo, hideranao izay. Tahinao be izay Andriamanitra, tena mideranao ange izay Andriamanitra, hitanao izany, hitanao avokoa amin'izay fotoana koa izay mandalo ady. O Jesosy, hideranao izay, ampianary isan'andro isan'andro, omeo toe-po. Fantatra efa izany toe-pon'izany Paoly apôstôly izany tany am-pigadrana mbola nideranao, mety tsy hanananay izany, sarotra aminay ny hanao an'izany, fa ampianary izay Andriamanitra. Ny toe-pony Davida ve olona araka ny fonao, Jehovah Andriamanitra, mbola lavitra anay izany toe-po izany, fa ampianary anefa izay, ampianary foana
fa vonina mbola hitombo Jesosy aho. Misaotra anao zay amin'ny zavatra rehetra, misaotra fa anehoanao ny voninahitra ao, omenao fahagagana tahaka ny mandalo ady fa fahagagana ny ao ambadika izany. Hoy ianao hoe tsy fahafatesana ny antony izao fa anehoana ny voninahitra Andriamanitra mba hankalazana ny zanak'Andriamanitra. Ary dia izany foana ange ny zavatra amin'ny fiainanay Jesosy io, tsy mbola niova fa Jesosy mahagaga ianao. Andriamanitra ny fahagagana ianao, Andriamanitra tsara ianao ary mbola tsy diso fa tsy misy toanao Andriamanitra. Mbola ianao reriano ianao, mbola ianao reriano ny toanao Jehovah. Raiso ny toerana ambony indrindra, raiso Andriamanitra ny fiderana ambony indrindra fa atolotra eo anao mandrakizay izany. Araka ny iranay teo hoe mandra-piala ny fofonainay dia iteranao zay Andriamanitra. Misaotra Jesosy. Halleluja. Amen.
Anaraka ny fandarana vavaka fiambena antsika rehefa aveo nangatahana aminao dia maharetatra amin'ny farany fa naraketo tsika androany ary tsy misaraketo tsika raha tsy samy mahery tsika rehetra. Mivavaky amanana ny misandrata. Aorianany misandrata dia naraketo tsika tahaka ny mahazatra. Iaino iro tsika iaino tenin'Andriamanitra tsika. Mbola hivavaky tsika ary izany ny fataterahany fotoanantsika eto androany. Vavaky tsika amin'izao fotoana izao dia hisaotra an'Andriamanitra. Misaotra betsaka anao zay Jesosy ny amin'ny fataterahany izao fotoananay teto izao androany. Misaotra satria nanatrika teto ianao Andriamanitra. Mankasitraka Jehovah'Andriamanitra fa tsara ianao. Andriamanitra tsara ny terainay eto ary izy rery ihany no ahavoriana eto Andriamanitra. Ianao no atongavana eto. Iaino ny feonao zay Andriamanitra. Anjaranay no niteny teo nanandratra anao fa mba anjaranao indray no hiteny aminay ao anatin'ny teninao indray amin'ity androany ity. Omeo sofina malady, omeo fo mahay mandray Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao. Ankinay aminao ny fotoananay rehetra eto Jesosy, voninahitry ny anaranao rery ihany. Misaotra ny amin'ny olona izay tonga teto androany Jesosy malalao. Ny somatoka fa mikasika ny fon'ny Israely avy teny tokantrano tany ianao. Ary tsy mba misy avelanao diso anjara izay rehetra tonga Jesosy satria tonga fotsiny teto izy fa tonga hitady anao. Tonga noho ny anaranao. Natsoinao ihany koa ka tonga Jesosy eo. Natsoinao tany amin'ny toerana maro samihafa tany dia tonga hita Andriamanitra. Miteranao misaotra Jesosy. Alleluia. Amen. Totsika tira anankiray farany ity dia aorianany ity ry tsika. Tonga dia milona tanteraka, miditra tanteraka ao anatin'ny fandarana vavaka fiambena. Manao velomanareo dia amin'ny herinandroany indray tsika mioneto. Da mbola tsy tonga any aminao lanitra Jesosy dia reto indray tsika ato anatin'ny fandarana misandrata. Tahiny Jesosy daholo tsika rehetra. Alleluia. Amen.
Vavaka fiambena. Vavaka fiambena. Apokalipsy toko faraka amin'ny roapolo ny andinin'ny faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambena. Vavaka fiambena. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akiraka eo. Vavaka fiambena. Vavaka fiambena. Vavaka fiambena. Vavaka fiambena. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akiraka eo. Vavaka fiambena. Vavaka fiambena. Apokalipsy toko faraka amin'ny roapolo ny andinin'ny faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka
fiambena, vavaka fiambena. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka izaho Aky Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Alleluia. Amin'ny fifaliana lehibe indray raha lasana bamalala no ianona amintsika amin'izao fotoana amin'izao a. Dia fahavelany tena komena aminao eto androany anaty izao fandarana vavaka fiambenana. Efa avy niaraka tamin'ny mampionitsika tanatin'ny fandarana misan-drata dia miditra indray tsika androany amin'izao fotoana izao a ao anatin'ny fandarana vavaka fiambenana. Dia manona fiadanana tompo amintsika tsirairay avy izay tratrantsika eto androany. Ny fiadanana tompony eo amintsika rehetrarehetra. Dia miaraba anareo na ny efa-paketina ny vaovao a. Dia teteny aminareo hoe mareta hatramin'ny farany a, mbola misy adin'indray sasany ny fiarahantsika eto tampoka izay ny adin'indray latsaka dia mbola ho avy ny adin'indray sasany. Ka mareta hatramin'ny farany fa ifampahelitsika amin'ity androany ary matoky sy mino fa ahery ianao a ary rehefa mialy eto. Tany tompo isika mianakavy a dia fiadanana tompony a ho amin'ny tsirairay avy a ny tokantrano a isa-tokantrano isam-batan'olona amin'ity androany ity. Dia fiadanana tompo a anapaka anatinareo rehetrarehetra. Alleluia. Faly mahita anareo a ary tsy haiko tsy hamonina kely ny anaranareo a. Tany tompo Pitody Raonisoa, Marie Hortensine, Nabavy Lina Antizana de Madagascar, Rodine Marie Kadaka Malala, Emeline Rodriguez, Marie Hortensine, Bartel, Andolina Suzelle, Razana Monique, Jesosy Pandresy, Niana Mahensoa, Tsiramboramiel, Marina Tiana, Pamezana Fitahina, Tozy Jesosy Mandrazay, Kodaniela, Soameva, ianareo rehetra izay any ambony any, Iama, Tahiny Jesosy, Zamina Kamaradiny Jesosy, Vert Sava. Alleluia, tena faly mahita anareo a ary dia hotahiny tompo hatrany a isika mianakavy a dia fampaherintsika ary a amin'ity androany ity. Milohan'ny zavatra rehetra aloha dia adolotsika anaraka ny dingana rehetra fataontsika eto. Tindolo hivavaka aloha tsika hametraka amin'ny fotoana ampirantan'Andriamanitra ka andao ampandrosotsika ny anabavintsika Suzelle izy nitolotsika anatin'ny vavaka fanomboana dia avetsika hitoya amin'ny fandarana. Tany tompo a ranabavy Suzelle anao ny fitenenana. Tany tompo pasitera dia tany tompontsika rehetra mbola revavaka isika. Sotranao ary Andriamanitra raha ny tsara indrindra. Mankasitraka anao atsy Andriamanitra, mankasitraka satria mbola afaka manandratra ny feona indray izay androany miantso anao. Misaotra Jesosy, misaotra noho ny amin'ny fanondram-ponao taminay tsirairay avy reto. Misaotra Jesosy ny amin'ny tantananao, fimbinao ny tontolo andronay Jesosy malalo. Tena hoe nataonao lavorary tokoa izay rehetra nataonay Jesosy tamin'ity tontolo andro ity no fitiavanao anay. Misaotra raha eo, misaotra betsaka ny amin'izany fitantananao anay tsirairay avy izany. Misaotra Jesosy satria mbola nomenao fotoana, mbola namboarinao fotoana anay tsirairay avy tany tokantrano tany Jesosy. Ka mbola afaka tonga eto indray izay androany tena hoe hideranao, eny teninao tompo, tena hoe anavao ny fanoloran-tenana eto anatrianao indray Jesosy. Misaotra betsaka anao izany amin'izany fitiavanao anay izany. Tompo, mety ny zavatra nataonay Jesosy tamin'ity tontolo andro ity tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Nampalahelo anao Jesosy. Tendrany angatanay Jesosy malalo ny famindramponao mba harotsaka anao aminay tsirairay avy. Angatanay Jesosy ny ranao tena hoe anadio sy amindra foanay aminay tsirairay avy Jesosy malalo. Indreto indray izay Jesosy, indreto indray izay tompo anandratra vavaka eto anatrianao indray Jesosy. Androany izay dia mangataka ny fananao masina tena hoe ameno sy andrakotra n'izao fotoana izao amin'izao Jesosy malalo. Mangataka anao izay tompo tena hoe anatrika izao fotoana izao Jesosy hatrany amin'ny vavaka fanomboana izay asandratra eto amin'izao fotoana izao ka hatrany amin'ny vavaka ny firenena Jesosy. Ny toriteny Jesosy, ny famelabelarana ny toriteny, ny hira rehetra izay ho atao eto dia aoka ny mba ho voninahitry ny anaranao Jesosy malalo. Aoka ny mba tena hoe anjakanao feno Jesosy. Aoka ny ianao ny ametraka ny teny rehetra, ny litera rehetra, tsisy latsaka ny ambavany mpanateray azy, ny ambavany mpanomponao tsirairay avy Jesosy malalo. Mba ho voninahitry ny anaranao rery ihany izany. Androany kosa dia mangataka aminao Jesosy ny
tsara nanjara eto ny devoly Jesosy fa fatorany amin'ny rano ao zany Jesosy malalo mba tena hoe fanainao masina rery ihany no anjaka sy amena izao fotoana izao tompo malalo angatanay koa ny rano androany tena hoe ameno sy andrakitra amin'ny fitaovana izay ampiasana eto Jesosy malalo na hatramin'ny kely indrindra na hatramin'ny lehibe indrindra Jesosy ny telefona ny fitaovana rehetrarehetra ny connexion Jesosy tena hoe rakofanay amin'ny rano Jesosy amin'ny rano masina izany mba tena hoe tsanana ny devoly satana fahefana fa mba handeha hatramin'ny farany engany koa Jesosy malalo mba ho tahinao fandaharana mba tsy ho tapaka Jesosy fa mba tena hoe handeha hatramin'ny farany izay rehetrarehetra izay manatrika sy mineno eto Jesosy taokany Jesosy mba tena hoe tsopiany mpanadino izay tsy ho fahazarana ihany no atongavana eto fa tena hoe andray ny afatra avy aminao zahay Jesosy tena hoe ampitombo ny ara-panahana tokoa Jesosy izao fotoana ahatrehanay anio izao Jesosy malalo mametraka izao vavaka izao eo ambany fiarovanao feno izay eo ambany eo ampelantananao feno izay Jehovah-Andriamanitra itera laza voninahitra dia tolotray ho anao rery ihany. Halleluja, amen. Halleluja, mankasitraka ny nandranavavy Suzelle isika tao anatin'izay vavaka matsiro nanomboan'ny fotoana izay dia Andriamanitra manakam-pahasalamany hamaly fitianao ranavavy Suzelle dia tahiny tompo misaotra antsika rehetra tahiny tompo Geneviève Andriamananjara Erika Raka tahina Rajona Harson androany voitako teto dia miaravanao manokana ranavavy tahina Rajona Harson tonga soa dia maharetatra amin'ny farany dia tahiny tompo tahina nareo moa rejeso dia fantatra dole aiza misy anareo dia raha tahina Rajona Harson koa zany afaka manotry aiza moa misy anao mba tsara ifankafantarantsika Jasika Patitsia tahiny tompo ihany koa Iando Andria Iama dia tonga soa isika mianakavy Suzelle Silina Rosemina Soameva Jonathan tonga soa daholo isika mianakavy dia mahareta daholo hatramin'ny farany. Halleluja. Dahoaritsika Marina Tiana ihany koa tahiny Jesosy dia tonga soa ihany koa ianao. Halleluja. Fahalavetsika tonga amin'izao fotoam-bavaka izao fahalavetsika tonga amin'ity andro androany ity indray Halleluja. Tsika aza adinonao foana fa amin'izao resy fotoana izao mety misy olona any hôpitaly amin'izao fotoana izao fa ianao kosa ao atokantrano. Mety misy olona amin'izao fotoana izao masinina no manampy azy miaina fa tsy afaka miaina intsony izy. Masinina manampy azy mampitempo ny fony fa tsy dia mitempo tsara intsony ny fony ary tsy mahatsiaro teny zany olona zany amin'izao fotoana izao. Fa ianao kosa androany mbola manam-pofinaina ianao mbola miaina ara-talàna ianao salama tsara ianao mety nandalo ady angamba ianao misaotra betsaka tahina Rajona Harson manala mahitsony izy mety mantsika dia ohatry fianakaviana kely dia tsara tsika mifankalala dia faly zay raha mba mahitanao indray amin'ny lasinainy talata hatramin'ny zoma tsika eto foana dia raha pitso moa tsika manana fotoam-bavaka manomboka amin'ny roa sasany ihany koa anasananao ihany koa raha manana fahafahana ianao. Halleluja. Tahiny Jesosy misaotrany amin'ny fahamaliana koa Daniela tahiny tompo isika menakavy karaka teko taminareo hoe raha tonga eto tsika androany dia mila manome voninahitra an'Andriamanitra fa zava-dehibe izao tombonandro fahavelomana sy fahafahantsika mbola miaina eto izao. Andro tsika mila anankiray taka ny mahazatra milohan'ny anaovantsika enotsika ten'Andriamanitra moa dia zahako ihany mitondra azy androany. Halleluja. Dia andao aloha ataontsika ity anankiray ity ho voninahitra Andriamanitra tsika tena hoe tena satroko Jesosy satroko eo akaikinao satroko ny foko itepo ary itepo aminao satroko ny saiko hiara isaina aminao tena te hiaina miaraka aminao ary tsy te hisaraka aminao. Halleluja. Ataontsika izany ho voninahitra Andriamanitra dia hitra mitoritentsika ao aorianan'izay misetikely zany tsika anatin'ity Ainglirina Andrena Solo tahiny tompo ihany koa lasatsika meno finaritra daholo.
Halleluia. Soran'Andriamanitra izany izy zany a tadidy zany izy zany tamin'ny mbola kely a dia nanamarika ny fahazazana zany izy zany ho antsika rehetrarehetra ane zany hoe satroko Jesosy mba ny foko sy ny fonao. Halleluia. Ara hiteko mandrakizay zava-dehibe zany a tsisy isaorana misaotra antsika mamy hira tena tsara iny hira tao amin'ny fiainana tao amin'ny fiangonana fiainana amin'ny Kristy taloha iny fatao foana iny tamin'izany fotoana izany. Misy fotoana magnano an'izany izy zany anao toetra mba taitra ihany ianao hoe mahafinaritra zany izy zany mahakasika izy ka tsara be ny eo izy hitody raha misoa misaotra anareo tahiny to mampahery be foana zany izy zany. Halleluia. Hijery tenin'Andriamanitra ary tsika androantsika dia resaka ny famindrapon'Andriamanitra. Halleluia. Raiso ambebolonareo ary ataontsika hijery tenin'Andriamanitra avy hatrany ao amin'ny bokin'ny Jona. Bokin'ny Jona. Bokin'ny Jona toko voalohany teny andininy voalohany no hovakitsika androany. Bokin'ny Jona teny tompo rahalahy Iva iry Vivida tonga soa. Halleluia. Tsika hoe tena mifankalado raiza misy atsika
de ividanga ny eto andafitra tsy diso mialatsy fa ohatrantratratra ny serikely moa io ariva io adika ny andro Jona toko voalohany andiny voalohany hoy tena Andriamanitra hoe nanyrahany Jona akany Ninive sy ny nanosirany olona nanosirany ary ny nanjo azy noho izany. Melohan'ny ijerentsika ny olo da to didingantsika kely vetivety any amin'ny Jona toko fahatelo. Jona toko fahatelo nitoriany Jona teny tao Ninive. Alleluia. Nitoriany Jona teny tao Ninive fakitsika any le toko voalohany teo fa fandigana kely vetivety tsika hoe Jona toko fahatelo andiny voalohany manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ary tonga fandroa tamin'ny Jona tenin'ny Jehova nanao hoe mitsangana ka makanesa Ninive ilay tanàna lehibe ary torio aminy teny izay lazaiko aminao. De nitsangana Jona ka nakany Ninive araka ny tenin'i Jehova. Ary Ninive tanàna lehibe teo anatrehan'Andriamanitra de lalana atelona. Halleluja. Ary Jona natomboka nandeha teo amin'ny tanàna lalana indray andro ka nitoro hoe rehefa afaka 70 andro de horavana Ninive. Teny ray fehezanteny ray tsy de nisy toriteny firy tsy nisy fampianarana fa lalana ndray andro nandritra ny ray andro zany tsy de nilaina olona mahay mitoriteny teto azonareo raha mandeha tsika tsy de nilana olona mahay mitoriteny ny asan'ny Jona tsy fahaizana mitoriteny no nitatakin'Andriamanitra tamin'ny Jona. Tsy fahaizana manao famakafakana raha baiboly no nangatahany n'Andriamanitra tamin'ny Jona. Raha hitady asa zany Jona de tsy nila CV matanjaka. Tsy de nila hoe diplôma ngeza be tahakany ahoana. Satria nandritra ny ray andro de volazany tenin'Andriamanitra hitantsika tsara ny amin'ny filazantsarany Jesosy rehefa mitoriteny 3 andro Jesosy mitoriteny ary lava nitoriteny Jesosy lava voatory eo daholy. Rehefa mamakitsika ohatra tsika hoe bakeo ny filazantsarany no misy nitoritenin' Jesosy any amin'ny matotoko 5 de mba vakio zany atao hoe toritenin' Jesosy. Matotoko 5 andiny voalohany arany amin'ny Matio toko 7 andiny 7. Ahoana toritenin' Jesosy Matio toko 5 andiny voalohany ka hatramin'ny Matio toko 7 andiny 7. Nitantarana ny toritenin' Jesosy ary za mino fa tsy nitoritenin' Jesosy rehetra ny voasoratra eo. Satria raha miteny ianao mety tsy voatery ho araka ao. Tsy voatery hoe tena mery manoratra aingana be Matio ka de tadidiny daholo ny hatramin'ny asy ny point sy ny virgule zay nitenenin' Jesosy fa ny zava-dehibe no nosoratany tao. Zany nitoritenin' Jesosy. Zany Paoly zany rehefa mitoriteny tena misy olona tena restory mihitsy menjera avy any ambony varavarankely satria manino lava be mihitsy ny toriteny. Ary tsy mora teneniko anao tsy mora zany mitoriteny tamin'ny andro taloha zany. Mba azonao an-tsaina ve zany préparation zany mitoriteny 3 andro. Inona daholo zany no lazaina anatin'izany. Jona teto fehezanteny ray ho tenin'Andriamanitra verika any. Ary Jona le tomboka nandeha teo an-tanàna lalana indray andro ka nitoro hoe rehefa afakely 70 andro de horavana Ninive. Zay. Inona ny fampidirana? Inona famerabelarana? Inona no famotinana? Inona ny famaranana? Zany daholo ny lana mitoriteny rehefa tsika miandra mitoriteny. Tsika hoe eto amin'ny groupe eto reto raha lasana bavitsika eto anatin'ny groupe zay maharesy misy fotoana mba mahazo formation kely fianarana mitoriteny avy aminay mivady. Iza moa zay ny ampianatra an'izany
zay kely mba nanananay de zarazarainay amin'ny ankizy io de mba misy ohatr'izantsika rehefa mitoroteny hoe misy fampidirana kely de misy famelabelana de misy famarana fa ny anjona toety tsy misy zao fotsiny ny anjona rehefa afaka 7 andro de horavana ny nive zavatra roa no nitakina tamin'ny jona fandavatena fanekena ny anao an'ny toriteny ny andeha mandritra ny 3 andro atelona hitetiny tany ka hitory mandritra ny 2 andro manenjitra de hiteny mafy fanekena ny teny mafy fanekena ny toriteny de teny mafy io tsy tenenina moramora io tsy bitsibitsika io fasahina mila fasahina zany satria mety torahan'olona ny vato ianao ozy ny olona manozina manao zay mampitahotra tsy mora ny asan'ny jona amin'ny lafindray fa nefa koa tsy sarotra satria tsy nila zavatra be dehibe fa ny teny an'izay ny fandavatena sy ny fahasahina hiteny an'izay zany hoe hiteny io ngeravana ka tena mampitahotra satria ao amin'ny 15 ny tena enjana zao de nino an'Andriamanitra ny mponina tao an'Ninive ka ny andro fifadikanina zany hoe feon'ny Jona zany araka ny toritentsika voamaritsika ny torian'izany hoe Andriamanitra miteny hoe momba anao de na de Mosesy aza tsy mahay miteny membakavaka fiteny fa tsy mahay miteny de naharesy lahatra satria naninona satria nomban'Andriamanitra ozy izy tsika rehefa miteny telo aza ny kely mifila ny jerena fa fidoboko ny bafla fidoboko ny bafla nefa le feo le fila kely iny fotsiny no mitondra azy isenge fila kely fa mahatonga antsika midoboka Jehova momba antsika Alleluia rehefa afaka 7 andro de horavana Ninive iza moa Ninive ny olona tao Ninive de ny akabeazan'ny olona tao Ninive de olona tsy nino an'Andriamanitra ary olona naditra olona nanota ary mpamompo sampy midika ny teny hoe Ninive mazy hoe tranon'ny mpanjaka vavy na tranon'ny sampy vavy zay ny dikany hoe Ninive zany hoe tena tranon'ny fanompo-tsampy ary Ninive de tanàna lehibe tokoa araka ny voalaza tanàna lehibe satria Ninive zany de eo amin'ny fionan-dalana de ao Ninive tena fionan'ny fiodikodonan'ny commerce tena misy varotra sy de matanjaka ny olona tao manan-karena tsy manan-java-mahory ny olona tao fa zao i Jona ty natahotra izy ary am'le Jona toko voalohany mazy de zao tsovakitsika fa manjary lava iny efa adiny roa ny fandarantsika mary androany izany mba tsy ho ioatra lavitra be nitsoka mantsy Jona rehefa nirahan'Andriamanitra nakany Ninive izy de lasa izy nakany Tarsisy inona natahorany olona mpanompo sampy olona tsy mino an'Andriamanitra iny notorianan'i Jehova olona tsy mino an' Jehova nge fa tsy hoe olona tsy hoe andeha tory teny eo am-piangonana efa mahafantatra an' Jehova ianao de anao amenina sy aleloa ny olona fa olona tsy mahalala an' Jehova fa mamevahana ny sampy vavy ny mpanjaka vavy manompo sampy azo antoka fa tsy arefa-paherezana sy aleloa sy amainina mihitsy ny Jona any nefa ny zavatra ho teneniny fandravana hitory fandravana de metsiketsimby izy raha nandeha nitsoka tany Tarsisy tsy omena tsingy izy satria sarotra ohatra ny toerantsika eto nge sarotra nge ty tsy mora nge ty asa fitoniana ataontsika ty soa ihany en ligne fa raha tsy en ligne ity
ity fandarantsika ity de gabany efa nisy fotoana ohatra hoe anaty fiangonana ny fandarantsika ity ka raha ny fahamarinana zay fanizarena teto mety ahita ngambany hoe tao anatin'izany hoe ao anaty fitoritena anaty fotoam-bavaka mivoaka daholo ny olona de lasa mandeha de ianao sisany eo tena koa anareo fa tena saingy ity en ligne de io mivoaka de misy miditra de mivoaka de misy miditra de misy tseo de misy matory de misy ihany de tsisy afaka mitoraka voatabia afaka tenenina eto zay azo tenenina ho an'ny voninahitr'Andriamanitra fa ny zava-nafinaritra de zao tsy araka ny nanapozana azy ny vokatra natahotra Jona satria ozy Jona hoe marina raha mba hisy voka ny zavatra lehako any ezany zavatra asian'Andriamanitra hotoriako tsy efa voatabia ikesika no atorako ny olona ana rehefa tsy vato ihany fa nandeha Jona na de tsy sitrany azy rehefa afaka 7 andro de oravana Ninive tena manana ke tenko an'izany eto misy olona efa nijoro avombelona teto zany olona zany ozy izy le olona hoe za ozy izy rehefa mahita anao amin'ny alina eo mamo ao izy ary efa misoso toka amin'ny alina eo mamo mahita anao mitoriteny de tezitra matezitra ao mahita anao nareo ke zany mety mafaly mahita anay misy olona nge tena tezitra mahita an'izao mahita anay isan'andro tety de atsipony ny telefony tadinareo olona joro avombelona teto izy aby natadidany vehivavy iny hoe za ozy izy eo mpisotroana toka mamo no mijery anao pastely de matetika ozy izy za tsy te hijery fa de mahagaga fa mandalo eo foana io fandarana io amin'ny alina ohatry zao amin'ny alina ohatry zany io rehefa fisotrony toka tena atsipony ny telefony mamo izy de atsipo io telefony io mahita loza zay sy fa en ligne fa raha tsy en ligne zany izy tia tsy tafiditra tanay tokatraminao koa raha tsy en ligne ity jo toraka mpahamamy be koa eto merci Lina zavatra mahafinaritra teto de zao isika rehefa omban'Andriamanitra revana ny zavatra ataotsika alleluia ny zavatra ataotsika ohatry ny ataotsika any fotsiny afaka 7 andro de oravana Ninive tsy hoe de mipetraharo nareo de horaiso ny baiboly de raiso ny saron-do raha vehivavy ianao de andao hijery tena fanteneniny anjambany tambosiny afaka 7 andro de oravana Ninive fa Andriamanitra nombazy tao anatin'izany feoan'izany tonga de na ny olona tsy nino an'Andriamanitra na eno an'izay teny zay tsy malala didy folo reo olona reo tsy malala didin'Andriamanitra reo olona reo ny ten'Andriamanitra de nivadiny de nino an'Andriamanitra ny mponina tao Ninive nino io feo an'Andriamanitra zany ary tsy nisy resabe tsony vaona moa zany nataotsika ity tso de mba le zavatra ohatry zao fa zao tonga de nangororo tany anatin'ny tany merci soameva tonga de nangororo tany anatin'ny tany le nino an'Andriamanitra zany teto tonga de natahotra tonga de feno tahotra tsy ny adevitra tsony tsapany fa maninona kay no oravana Ninive tsisy natanjo na fa maninona kosa de mifampiteniteny ohatry zany fa de maninona loatra zay no oravana anaty afaka 7 andro ohatra ny tsy azoko mihitsy zany tianao teny zany dina zao tokony andravananay fa za zao naninona fa tonga de zao tenenin'ny olona andao ifady aminy tsika andao ifady aminy fa Jehovah no miteny fatany nataotsika hitany ny fitondrantenatsika de raha ten'Andriamanitra hoe nino an'Andriamanitra mponina tao Ninive ka ny andro fivadikanana sady ny tafilamba fisaonana hatramin'ny lehibe ka hatramin'ny kely ary mahafinaritra ny olona rehetra tonga de nandray tafaratsaka tao am-pon'ny olona le tenin'ny Jona hoe oravanana afaka 7 andro zao tonga tao an-tsain'ny olona voalohany mbola misy 7 andro
sofatsy zao de zao. Alleloia. Mbola afaka ny aninitsika, mbola afaka ny azo fifatekanana, mbola afaka hitafy lamba fisaonana, mbola misy ny fotoana 100 andro zany, mbola afaka nova zavatra ozy ny olona. Ary zavatra nafinaritra de zao andiny fahenina, ary no nefa reniny mpanjaka ny Ninive izany sambatra jonary avana hoe mitory de ny zaza madinika sy ny olona atonontonony sy ny olon-dehibe nare. Fa ny tena zava-dehibe eo Andriamanitra rehefa manome fahefana hatrany andapa maheno. Ny mpanjaka tsy teny an-dalambe fa tany anaty lapatandry fa nanakoako ny feoan'i Jehova zay navoaka teo ambavany Jona. Afaka 700 andro tena manako, afaka 700 andro te oravana Ninive maninona ka ray andro tontoloko lalana ndray andro mitetezony Jona za manomboka tany Diego ohatra ka tany Tulea da amin'ny lalana mahitsy iny. Mety efa sika tonga tany Iran mihitsy satria matsy io Ninive io matsy am'izao fotoana zao de ao a Iraka izy io, de ville anankiray ao a Iraka atao hoe Mosul. Raha zay tsy malala mbola any ny tanàna Ninive, Mosul ny anarany ao a Iraka ao, rava niady izy am'izao fotoana zao. Ary isan'ny toerana tena nisy ny résistance atao Iraka tamin'ny fanafiana Amerikana zany Mosul zany. Fa reny ny mpanjakan'ny Ninive ilay toriteny tsy de nakaiza, toriteny tsy de nanaitra, toriteny tsy de tena feno fahalalana, toriteny tsy de tena feno afatsa miafina, fa direct be ho ravaina fotsiny afaka 700 andro. Taitra ny mpanjakan'ny Ninive. Mba ninan'Andriamanitra taka ny olona koa, ary mba nangorory taka ny olona ihany koa, na eno feo ana lehilahy anankiray nampiasain'Andriamanitra. Raha amin'ny olona hafa nijery io de ozy ny olona fampitahorana, fampirorona, aza entina amizana ny olona, aza taizana mitahotra ho an'ny olona. Nena de mampitahotra olona io foana fa tenen'ny olona fa andro fahasoavana zao, aza meno an'izany re olona andro fahasoavana zao Jehova ve de hamotika atsika? Tsy izany ny teren'ny olona atao Ninive, satria fantatry ny mponina atao Ninive, i Jona io fo mandalo amin'ny toerana io. Fa mponiny Ninive taony ny aina, fantany fomba fiainany, fantany ratsy nataony. Tsisy qu'est-ce qu'il y a ozy fomba fitenitsika. Fa tonga de izy ary tonga de nitsangana niala tamin'ny seza fiandrianana izy, de nanaisitra ny akanjom-boninahiny. Tsy nisy nahampanjaka sy nahamponina tsotra tony teto. Marina mihitsy izany tena reo, raha ny mapa miteny de hoe mety fanakorotan-tsaina io. Fanakorotan-tsaina sy fampitahorana. Fa tsy zany ny fisainany olona atao Ninive. Sambatra ny mponiny Ninive. Sambatra ny mponiny Ninive ry havana malala. Maninona mahatonga ana amin'ny teny hoe sambatra ny mponiny Ninive? Nanana fo, mbola nomen'Andriamanitra fo afaka nino azy. Mbola nomen'Andriamanitra fo afaka natahotra azy. Ao Baiboly ao amin'ny Baiboly ao any amin'ny Kolosiana de misy tanàna anankiroa haitsika tsara. Sodoma sy Gomora. Sodoma sy Gomora de nalaza tamin'ny fitondratena ratsy. Fa mahavariana tsy nanorahan'Andriamanitra ny Jona, tsy nanorahan'Andriamanitra olona hiteniny faratsy misy ireo. Fa faratsy izy ireo tonga de niatra tamin'ny olona zanak'Andriamanitra takandre Lota. Sambatra ny mponiny Ninive ry havana ny ran'Andriamanitra nenina. Tao Baiboly de misy tanàna efatra niravain'Andriamanitra tamin'ny afo: Sodoma, Gomora, Adma de Zeboima.
reo tanàna efatra fa le Admas sy Boina tsy de tena voalaza matetika fa ny malaza indrindra am'ireo tanàna efatra eo de Sodoma sy Gomora latsahan'ny afo tonga de levona to de levona Sodoma sy Gomora zany hatramin'izao ny tanàna ny Sodoma io hatramin'izao de tsy mahavokatra ninina tsony ary ny tany ao de tany tonga de hita loatra reny zavatra may makina reny tonga de tena afo tsy nisy oatra zany nidina tao noho ninona no ny fahotana fa i Ninive mba nanota ohatra ny reniko Ninive zany raha jerentsika ny tantarany angany Ninive de any amin'ny nanke jerentsika any amin'ny hita tsara mihitsy mantsy ny angany izy io any amin'ny Genesis 10 andimy faraiky amby folo ny angany Ninive de anaovaka itsika ny Genesis 10 ary kosa niteraka Nimroda izy ny voalohany izay olona tonga mahery tambonin'ny tany Nimroda zanaky Kosy tananaky Adama zany de lehilahy nitoeran'ny herin'Andriamanitra izy de mpiaza mahery teo anatrehan'i Jehova ka izany nanaovan'ny olona hoe tahaka ny Nimroda mpiaza mahery eo anatrehan'i Jehova olona nitoeran'ny herin'Andriamanitra zany Nimroda zany ary ny andohan'ny fanjakana de Babela sy Ereka sy Akada sy Kaina ary tany amin'ny tany Sinara ary nivoaka avy tamin'izany tany zany izy ka nakany Asiria de nanorina Ninive mba amin'ireo Boitira sy Kala ary resena teo anirenan'ny Ninive sy Kala de le tanàna lehibe zany tanàna lehibe ary eo ambavan'Andriamanitra foana ndana makany Ninive ilay tanàna lehibe zany hoe lehibe io mason'Andriamanitra izy io de ozy ny olona efa ngatsy mpanompo sampy reo eny ry ama mpanompo sampy reo mpanota ireo fa inona ny fa inona izy eo mason'Andriamanitra mbola lehibe eo mason'Andriamanitra za te teny aminao raha androany ianao tonga eto mety misy olona eto mety mieritreritra hoe za ty efa tsisy raha nen'Andriamanitra sao fa maditra nge za ty fa za miteny anao eo anatrehany amin'Andriamanitra tanàna lehibe ianao sarobidy amin'Andriamanitra ianao Alleluia ary za mino fa androany mba mamaky vaky eo amin'ny tanàna ny Ninive koa ny tenako irahan'Andriamanitra eto androany Alleluia ilaza aminao manao hoe oravana ianao afaka 7 andro fa za miteny anao androany raha miteny anao androany oravana ianao afaka 7 andro aza tezitra amiko fa za koa tsy te hitory an'izany satroko hitory anao vola makarena be le mampiorakoraka anao reny androany raha ny faniriko de hitory aminao tsy hitory afa-tsy zavatra tsara mampitetea tanànanareo any tokantrano any hitorahanareo voninkazo hoe tena zany ka atao hoe pastera fa tsy zany nandrahan'Andriamanitra ny tsona tsy teny zava mahafinaritra sy fanafosafona fa zavatra andraisana atonga n'iny olona iny andray fanapakevitra Alleluia Alleluia fa nafinaritra no divetany ramonatsakiny tonga de hatrany amin'ny mpanjaka nanala ny akanjo fiandrianany niala tao amin'ny sisa fiandrianana tonga de nataon'ny fitoriteny naneriteny tahiny tompo raha lateriral be zay la ela mary ianao zao nitako teto fa lela ohatra ny tsy de nahitanao teto tahiny tompo tonga sondrera lateriral benja eto frantsa koa misy azy de inona le vokatry le toriteny taitra ny mpanjaka taitra ny olona rehetra ary nandraisana fanapakevitra ngeza be mihitsy ny sarina lamba fisaona izy de mipetraka teo amin'ny lavena zany hoe mitovy tamin'ny olona toa de nihetry ny tovy daholo am'izay ny olona rehetra tsisy tsony hoe za ambony za ambany
za mpanjaka nareo vahoaka fatotezony mpanjaka tsy misy mahampanjaka tsony ty torotenina tonga any mpanjaka ny tena hoe tsy mahampanjaka ty aleloia elany nampanjaka ozy izy fa za mitoroteny zany tsy misy eriny mahampanjaka fa hoe soroko reto ny sorony ny akanjo ny anaty ny seza fiandrianana izy tsy mahavonjy ary reto ozy izy mbola manana 7 andro ay eo ihany ndry teriralbenja fa somary taratarakely falipede zay miaraka aminao aleloia ary namoaka didi ny mpanjaka diny fafito ary nasairana tsonytsy natsona sy nambarera ny niveraka didi mpanjaka sy mpanapampiaza vela izy any endrianina kory na olona na biby fiopy de ondry amanosy sy ny omby eny aza vela isinana na isotro ranakory reo vahoaka samy misy arina namba fisoanina ny olona sy biby fiopy kaoka hitaraina mafy amin'Andriamanitra aloha ka samy afony lalany ratsy sy mifandozany eny an-tanany avy izy rehetrarehetra fangamba iverina ihany Andriamanitra ka anenina ary ala mifatezera mirehatra mba tsy ho lany ritra isika tanao ry avako ity ny atao hoe alanenina nisy fialanenina nasen'ny mpanjaka nataon'ny mponina ny ataony Ninive hoe zao hitante fotsiny tsika aloha ndao ho tantena ity vaolana ray ity fa tsy mampanantena nininina anareo ny mpanjaka zany teto tsy sanampanantena nininina ny olona hoe zao fotsiny teko anareo kalma daholy atao fotsiny zao teneniko zao fa milamina io ndao ifady anina fa tsy isy ravo zany eo maninontsika noravain'Andriamanitra tsy zany no nitenenina tsy zany no nitenenina ny niteneniny de tahaka ny miteny hoe zao ty misy fanafody fa tsy afaka hiteny anareo hoe manasitrana zato isanjato izy ty fa ndao hoanina fotsiny aloha aleloia ohatrany miteny aminareo eto isan'andro hoe andramoka izao fotsiny fa ngamba mety asa amin'ny fiainanareo ny filazantsara zay metiny eto isan'andro zany ngamba ozy izy raha ataotsika zany rehetrarehetra zany andao afoy ny lalana ratsy sy ny fahazanany ratsy sy ny fandozana ny an-tanany avy satria fantatry ny mpanjaka nge fa mandeha amin'ny lalana ratsy ry zareo hoe tsy mila nampianarina azy ange zany fa fantany ange zany mijery fitaratra izy de fantany hoe iza moa izy ary fantany fa tsy sampy io teny io fa tena Andriamanitra mpaninika amin'ny fosy mpamantatra ny fo any amin'ny takona indrindra hitan'Andriamanitra zao fotsiny loza mpanjaka tsy misy mpanao anketo avy any atokantranonareo tsy misy mpanao fanadihadiana hoe inaviny nataonareo fa zao samy fotsiny miala amin'ny ratsy fanaony fa hitan'Andriamanitra io ratsy ataotsika io andao hivavaka andao hifady anina fa ngamba mety mba hanenina ihany Andriamanitra zany hoe andao tedavina ny fotsika rehetra Andriamanitra andao atao hitan'Andriamanitra miezaka kely ataotsika fa mety mba anenina ihany izy de mba hiala ny fahatezera mirahary de mba tsy ritra isika aleloia zany hoe tao anatin'ny 7 andro ny fady anina ny mponatao Ninive niezaka indray nitady ny tavan'Andriamanitra izay Andriamanitra tsy nierangy Andriamanitra tsy nitompony fa Andriamanitra fantany kosa fa afaky ny andringana de ny fona sy ny bebaka ary raha mifady azy izy tsy mifady anina ho an'ny sampy fa mifady anina ho an'le Andriamanitra zay teny fa andrava azy fa voakasika Andriamanitra de ny 10 ary vitan'Andriamanitra nataon'ireo tamin'ny lalany ratsiny de nanenina izy ny amin'ny lozaka zay nolazainy amelezany azy ka tsy nataony zany mamario amin'ny baibolinao io zao natoko fahatelo andininy 10 mario mihitsy hoe ka tsy nataony izany zava-dehibe io satria raha nataony io tsisy ty hita teo ntsony izany izy sady ny fady anina no tsy hita teo levonin'Andriamanitra oravan'Andriamanitra fa sofa nisy ny tapany faharoa amin'ny andininy 10 hoe nanenina izy nanenina tamin'ny loza zay nolazainy amelezany azy izy ka tsy nataony zany aleloia de avitra ny mponina tao Ninive
tia namponina tao Ninive satria naninona ny fotoana zay mbola nananany mbola tsy tonga ny 7 andro ary Andriamanitra tsy tena raha afaka 2 andro dia horavana Ninive satria raha izany dia tsisy fotoana ny fampilazana akory ny olona andao hifady anina fa nisy fotoana nahafahan'ny olona niomana 7 andro afaka niomana ny olona niverina nitady an'Andriamanitra aditan'Andriamanitra zany dia hoy izy Andriamanitra hoe tsy aringako indray nareo sambatra ny mpon'ny Ninive avana satria tamin'io fotoana io dia nitodika nijery azy ny mason'Andriamanitra na dia ratsy sy mpanompo sampy azy mbola nitodian'Andriamanitra io Andriamanitra io rehefa mijery dia anisy soa izy zay raha tsy nijeren'Andriamanitra kely raha tsy niravaina ary dia rava foana ihany maty tao anatin'ny fahotany dia rava foana ihany fa Andriamanitra nijery azy dia toa niteny zavatra mampatahotra toa niteny fanozonana toa niteny filazana loza manambana ho ravaina nareo afaka 7 andro fa mifantaniana mipetraka dia zao rava ve Ninive tsy rava Ninive satria mazava ny tenin'Andriamanitra fa nanenin'Andriamanitra tamin'ny loza izay nilazainy hamelezana azy ka tsy nataony zany alleloia sotra Andriamanitra izy isika sambatry Ninive fa za mbola teteny aminao androany isika koa sambatra isika koa sambatra satria zao isika koa dia mba tahaka ny tanàna Ninive araka ny teniko taminao teo hoe anao india tanàna lehibe Andrina Suzel Invena Rodriguez Anatany Marie Charline mpambiazana fitahina ritako misoratra hoe narinareo Berta isika koa dia mba tanàna lehibe ary tanàna lehibe tsy fon'Andriamanitra ho ravaravana fotsiny zany fa mbola tia ny alana nenina ary isika koa dia nanran'Andriamanitra jonangy fa retsika jona spesial be mihitsy ny alleloia mbola tian'Andriamanitra noho Ninive isika ny Ninive mbola olombelona no ny randry hiteny hoe ravaina afaka 7 andro satria tanàna lehibe fa ho amin'ny tanàna sady lehibe no sarobidy alleloia dia tsy olombelona mirahana Jesosy mihitsy nirahan'Andriamanitra indray eto amin'ity zao tontolo izao ity ilaza tamintsika rehetrarehetra izao fa ho ravaina isika ratsy koa isika ary dia tonga Jesosy nanety amin'ny sambony lanitra niantsona teo amin'ny pôliny Ninive dia izao tontolo izao ity dia niantso mafy hatramin'ny androandry mbola miantso mafy miteny manao hoe ry Ninive raha afaka 7 andro dia ho ravana eo ny ten'Andriamanitra Matitoko 12 Matitoko 12 nge vakitsika Matitoko 12 andiny fa 7 Matitoko 12 andiny fa 7 vakitsika aminaran'i Jesosy fa Jesosy namarika anao taminy hoe izay taranaka ratsy fanasy mijangajanga dia fahatrapitady famantarana nefa tsisy famantarana omena azy afa tsy mifamantarana avy amin'ny Jona mpaminany i Jona io zany dia mpaminany ngeza be io amin'ny Jesosy satria nanao asa ngeza be tsy misy famantarana omena azy io efa tsy amin'ny Jona mpaminany andiny 7 fa taka ny toerany Jona 3 sa 3 alina tao ekibony azandrano lehibe dia toy izany koa ny toerany zanak'olona 3 andro sa 3 alina tao anatin'ny tany ny olona tany Ninive hiara-mitsangana amin'ity tanàna ity amin'ny andro fitsanana ka hanameloka azy fa nibebaka izy tamin'ny toriany Jona teny nefa indro misy lehibe noho Jona eto
inona tiany Jesosy tenena am'izany? Ny tiany Jesosy tenena am'izany dia zao. Voalohany indrindra aloha, i Jesosy no Jona, nisy olo tenany Jona eo amin'ny fiainantsika. Isika le Ninive vaovao, isika le Ninive moderna, isika le Ninive tena ratsy. Ary raha Jona, raha am'izao tany faratsitsika izao eto amin'izao tontolo izao ty, tsy mahazaka an'izany intsony Jona. Tsy vitan'ny Jona zany asa zany. Iteny amin'ny olona hoe mibebay ianareo akaiky ny fanjakana lanitra. Fa ny roavan'ny Jona mpanao batisa dia miasan'i Jesosy. Jesosy mihitsy vo afaka niarisy lahatra n'izao tontolo izao ty, andeha amin'ny tahotra an'Andriamanitra. Dia Jesosy ny rahan'Andriamanitra. Dia mitovy mihitsy ny dian'i Jesosy sy ny Jona. I Jona ngena andady nandeha nitsoky. I Jesosy ngena nateo Getsemane tena niteny hoe ray eo, raha sitraka ao, esory amiko ty kapoaka ity. Zany hoe neky andeha hifindra lalana koa nge Jesosy taka ny Jona hifindra lalana ho any Tarsisy. Ilay hiteny amintsika ilay hiteny mampatahotra hoe oravahana Ninive afaka 7 andro. Seka hialan-dalana nge Jesosy ry havany. Voalesantsika tamin'ny Pasika zany. Seka hialan-dalana. I Jona nge nialan-dalana. Alefa n'Andriamanitra tany an-kibony azan-drano 3 andro sy 3 alina. Fa Jesosy narefa n'Andriamanitra taiza tany am-pasana 3 andro sy 3 alina. Fa Jesosy, alleluia, tena niteny tamin'ny olona hoe mibebay ianareo fa afaka 7 andro ianareo ka oravany. Ary zao mba tenin'i Jesosy teto nanao hoe ny olona tany Ninive ozy izy hiara-mitsangana amin'ity tanàna ity amin'ny andro fitsarana ka nameloka azy. Fa nibebaka izy tamin'ny andron'ny Jona, nefa ino misy lehibe noho Jona eto. Ho avy zany fotoana amin'ny andro fitsarana. Misy olona be be eto amin'ity zao tontolo zao ty, velona amin'izao vamotsika izao, hitsangana. Miara-mitsangana amin'ny tanàna kely, mimponina tao Ninive. Ary reo olo reo dia anameloka azy manao hoe fa naninona reo tsy nibebaka. Nefa reza Jona nampiroro anay dia natokana nibebaka dia niala tamin'ny ratsy fanao. Fa maninona ny anareo Jesosy mihitsy nitoka mbola tsy nirarahinareo. Zao mahazo anareo. Any arina any zany, ao arinao. Isy olona ho kekeriny nenina. Hoy Jesosy misy lehibe noho Jona eto. Jesosy dia lehibe noho ny rehetrarehetra tao amin'ny Baiboly. Jesosy dia voafidin'Andriamanitra. Jesosy dia mpanjaka ny mpanjaka tompony tompo. Jesosy dia Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra mihitsy no niteriteny tamintsika nidina teto an-tany. Anaisotra ny fahotantsika. Fa tsy nampitodika antsika izany. Ny olona Jona nandalo ray mandeha fotsiny tonga dia hatramin'ny mpanjaka ny bebaka. Jesosy nge rehefa io miteny amin'ny alalan'ny toriteny. Jesosy nge rehefa io miteny amin'ny alalan'ny onjam-peo. Jesosy nge rehefa io miteny amin'ny alalan'ny télé. Jesosy nge rehefa io mitoriteny amin'ny alalan'ny Facebook. Riavako. Jesosy miteny isan'andro isan'andro eo oravana nge nareo raha toka eto amin'ity fandarantsika ity fotsiny, andro aman'alina ianareo maheno an'izany. Raha maheno ny akiradio.com radio 12345.com ianareo dia maheno ny akiradio dia tsisy afa-tsy izany ny aminareo. Tsisy afa-tsy izany ny henotsika eto. Zara samy isafidy ry amana. Hiteny aminao resaka vola be sy arena be eto ve za? Sa hiteny aminao io oravana ianao afaka 7 andro? Aloako mifidy ny teny tahaka ny Jona oravana ianao afaka 7 andro. Satria inona moa ny vokatra izay? Ny vokatra izay napebaka ny olona tao Ninive. Nialany tamin'ny ratsy fanao. Dia tsy rava izy. Jesosy miteny amintsika androany. Oravaina angetsika afaka 7 andro. Iza ny bataitra izy androany. Hoe tena andao hiandro fifadikanana.
andao ihany sy fifadikanina fa angamba Andriamanitra mety hemotra amin'ny teniny ihany ary Jesosy miteny tsy 7 andro no meko anareo fa nazako koa zao Jesosy tsy mahafantatra firy andro firy taona efa taona maro kosa no menantsika nino menantsika tsy ohatran'ny 7 andro Ninive zany efa taona maro firy taona ianao zao nanompo an'Andriamanitra ry avako malalako miangaran'Andriamanitra isika lehibe indrindra mihitsy no nirahan'Andriamanitra mba hitony ety amintsika teteny aminao androany mba mampatahotra anao ve zany tsy mba mampatahotra anao ve zany teneny Jesosy ho avy fotoana iara hijoro am-pony Ninive nareo dia ozy ny pony Ninive nareo kosa aloha dia tena tsy azoko tsony mihitsy nareo nenangery havana ka Jona tena niteny ho ravana tena niala tamin'ny ratsy fanao zay fa nenareo ve rangahy fa Jesosy sy ny fanamasina anjely isan'andro bitsibitsika aminareo miala amin'ny ratsy fanao dia tsy niala nareo aizy nareo ny tsy tonga amin'izao amin'inona io amin'ny fahaverezana ry avako tsy tiako ho tonga amin'izany zasy tsy te ho tonga amin'izany tsika Jesosy mihitsy nefa tonga ety amintsika mba hiala amin'ny ratsy fanao mbola manota fontsika mbola manao tsy mety fontsika mbola manao tsy mety fontsika mbola manao ratsy fontsika mbola tsy mety miala eo amin'ny seza fiandrianana tsika ka manala ny akanjo mpanjaka andeha hanetry tena hifona sy bebaka anatrin'Andriamanitra ny tena marina ngery havana tsy fon'Andriamanitra ny anapotehana ny Ninive satria ho ten'Andriamanitra avaka itsika ny toy anteny ary aloha ary dia tsy niravaina Ninive i Jona ray aza nitezitra ozy Jona ianange fantatry fa olona fantatry ngenao Andriamanitra jereo tsara ny tenin'Andriamanitra ao ozy izy Jona fantatry fa ianao dia Andriamanitra mamindra fosy maharipo sy be famindrapo ary manenina ny amin'ny loza ko mifona aminao ankehitriny Jehovah isolonayko aleko fato zay ho velona satria Jona zany mieritreritry inona fosiny zanona ny ranona taty niavitra amin'ny mafy nefa le olona velo tsy nataony nina tsy haiko nareo mba misy fotoana mieritreritra ohatry zany misy fotoana manisy ratsy misy olona manisy ratsy atsika na toketsitsika ary fa misy olona tena ohatra hoe manao ratsy ohatra hoe mamono olona dia zao ny anatin'ny eritreritsika tokony mba mibabony zavatra vitany kosa le olona za mana namana zay fa tatareko anareo eto foana zany lehilahy zany mivavaka be izy amin'izao fotoana zao fa taloha zany lehilahy zany jiolahy mpanafika reny le jiolahy tena mpanafika mpitifotr'olona sy mpamono olona reny ary tena nanao zava-doza zany olona zany tantarainy aminay ny zavatra vitany zany tena ratsy misy an'izany hoe ny manafika tran'olona zareo dia nitifirin' zareo rangahy dia maty dia le ramatoa eo mason'le vadiny maty eo mbola mitoman'ny vadiny nanaovany zareo zavatra tsy rariny ao anatin'ny ray alina taony navan'izany mihaino an'izany aloha tena mijery azy tena Andriamanitra tsy niteteny hoe Andriamanitra zany hoe dia mbola velomina foana ve zany olona maninona ny tsy nikapohana ry avako tezitra Jona hoe za fotsiny irahanao te fa olona amindrano fo ihany za fotsiny ohatry nanaovanao hiatrika an'izany nefa jerevo niteny ray mbava fotsiny hoe zay ifona dia avelanao dia fantatr'ianao izy fa Andriamanitra mamindra fo sy miantra sy maharim-posy be famindrapo e ary manenina ny amin'ny loza e alao za ho faty e dia zao ny nanaovan'Andriamanitra ny Jona fampianarana nafinaritra be reraka Jona dia miperaka tao antsinana tanàna izy any amin'ny Jona toko 5:15 tsika izao dia nivoaka tanàna Jona ka niperaka teo antsinana tanàna anao trano ratsakazo ho azy teo izy ka nipetraka teo ambanin'ny alokalokany mara-pahitan'izay faran'ny tanàna ary Jehovahandriamanitra nanomana tanatana manga ka nampaniriany ny alokaloka ny Jona izany alokaloky ny lohany anafaka ny alahirony ka dia nahafaly any Jona indrindra nanao trano hazo zany Jona
de mahavarina rehetra mazo tonga de isy tanamanka raviravikazo naniry vetivety kely de lasa malomaloka be tany de falybetsa mafinaritra kosa zany a ny andro mafana fa ny zavatra nataon'Andriamanitra avy eo tahiny tompo koa andrianjafy ny asina falybe ao mahitanao tongeto a anadahandrana babitsika tiana rakotarizaka izy a ho anareo zay tsy mahalala de zao narefa n'Andriamanitra le naniry le tanatanamanga de falyjona fa ny ampitso maraina naniraka fositra indray Andriamanitra biby ninana n'le fakan'le izy de nalazo le izy de rehefa nalazo le izy nanomposaka ny maraina de nanomana rivotra mamay avy any antsinana n'Andriamanitra de nameriny lohany jona ny masoandro de any izy any ka de hoy izy hoe aleo aho faty toy izay ho velona hoe Andriamanitra tamin'ny jona mo mety fa izao firehetra ny fahatezeranao amin'ny tanatanamanga zao de hoy izy mety ny atezerako n'Andriamanitra mpafatoko azy tezitra izy hoe efa io ve mba mananako ravikazo kely io de mbola vonono koa Andriamanitra de hoy Jehova taminy ianao marainy amin'ny tanatanamanga zay tsy nisasaranao nanampanirianao jona tsy nampaniry an'io fa faly fotsiny izy nahazo an'le izy fa rehefa maty le izy de tezitra izy nefa tsy izy kory ny namboly azy ianao izy narelo tamin'ny tanatanamanga zay tsy nisasaranao nanampanirianao a de ray naniry ndray alina monjy ary maty ndray alina koa komoza tsy alailo an'iny veva le tanàna lehibe zay misy olona tsy omby 2 alina sy ray hetsy izay tsy mahafantatra ny havanana sy ny haviana sady be biby fiompy hitanao ny mponina taon'Nive sy mbola nalala fahamarinana ny mponina taon'Nive sy nalala ny akavia sy ny akavanany tsy nalala na inona na inona zany hoe move mety ny hafatesan'ny olona tsy nalala n'inona ho ny tenin'Andriamanitra de minity sy mijery ny androny tsy fahalalana isika ankehitriny mahalala zange tena miteny anao rabany fa raha isika retika ny maty ny fahotanana nataotsika ozy ny lalao faty any fa zany nataony fa olona efa maditra reny fa Andriamanitra na de maditra ary sika io la nge tsy mahita ny ditratsika tsipriana zany efa Andriamanitra nge mahita ny ditratsika hatramin'ny tsipriany fa ho ny ten'Andriamanitra ny amin'ny Naoma bokin'ny Naoma ambadika ao bokin'ny Naoma andao totsika hoe bokin'ny Osea toko 1:12 nge vakitsika Osea toko 1:12 andiny favalo ho ny ten'Andriamanitra ataoko ahoana no fahafoy anao re Efraima na ho fanolotra anao re Israely ataoko ahoana no fanao anao ho tahaka ny Adma ataoko ahoana no fametraka anao ho tahaka ny Zeboima honena ny foko mafy loatra ny alaheliko tsy anontolo foa na andringana ny Efraima intsony fa Andriamanitra fa tsy mba olona de ny iray masina ao aminao ka tsy ho avy ampatezerana mirehatra alleluia ho tahiny tompo be ba anniversaire ny zanak'Andrianjafy ny asina midira zoma rapitso raha manana fafahana de sady vavaka ho an'ny zazakely tsika rapitso mifampahery manomboka amin'ny 10 sasany amin'ny 1 tsika milancer zoma anaty commencement efa itenao kazo foana ho anareo zay mety tearaka aminay anao commencement rapitso amin'ny 1 amin'ny 10 sasany manomboka lancena ny zoma de ao tsika nifampahery alleluia ao tsika no hitady an'Andriamanitra amin'ny roa sasany manomboka ny fotoam-bavakintsika rapitso ny fiderana sy ny fiankofana sy ny toriteny fa raha afaka alohan'izay de mifampivavatsika anaty zoma ao alleluia teneno zoky teneno ranabavinao hoe zaho mba te hiditra amin'le zoma fa ampianaro hoe izy efa miaraka amin'le isa-tsabata de mahereza tinitojo mihitsy teny io ataoko ahoana fa foanao re Efraima na ho fanolotra anao re Israely ataoko ahoana ny fanao anao tahaka ny Adma ataoko ahoana ny fameraka anao tahaka ny Zeboima zavatra tian'Andriamanitra teneny eto de zao raha ny tena marina Efraima de mitovy amin'ny Adma sy Zeboima sy Sodoma sy Gomora sy Ninive ihany samy naditra fa mahavarina hozy Andriamanitra hoe tsy vitako araka ny temiko taminao hoe tanàna lehibe eo mason'Andriamanitra ianao tanàna lehibe mason'Andriamanitra zasy ianao tsy ny hahafatesantsika no tanjon'Andriamanitra ary raha mpanota ianao tena tsy mitsahatra manota ny tongeto androany tsy ny hahafatesan'ny ratsy fanahy sitrak'Andriamanitra fa ny lany amin'ny ratsy fanony de anatonany an'Andriamanitra
mety mba ho anao ty tenin'Andriamanitra ty androany fa ny aranenina tamintsika Jesosy ary tsy te andriana antsika Andriamanitra any amin'ny programan'Andriamanitra farany dia izany hoe andriana antsika izany fa mbola miala nenina aloha Andriamanitra. Parce que Dieu tena anankiray nareo donc isika maky tenin'Andriamanitra amin'ny Naoma bokin'ny Naoma toko 7 amaraparana antsika sady bokin'ny Naoma toko 7 andininy 7 lepaka itsika ho tenin'Andriamanitra hoe ary zay rehetra mijery anao dia andositra anao ka anao hoe rava Ninive iza no hitomany azy aiza ny hitondavako izay hitadiavako izay ampionona anao ho avy zany ny fotoana ahitan'ny olona fa rava Ninive fa inona ataon'ny olona andositra anao andositra Ninive ny olona dia jery lavitra hoe zany ny nalehany ho ny tena randra iza ny hitomany azy tsy misy mitomany zany Ninive zany satria eo mason'ny olona dia tanàna ratsy zany tanàna mpamety zany fa za te teny aminao tokana no hitomany ho anao amin'ny fotoana rava ianao Jehovah Andriamanitra ilainanao anao Jehovah Andriamanitra ilainanao atsika no hitomany amin'ny fotoana ravantsika tsy ny olona mety isime ary amin'izany fotoana zany dia zany no nalehany fa tokana ny hitomany dia Jehovah Andriamanitra satria ny sasarany ianao ny sasarany zasy ianao nanahirana azy ilay araka ny teny hoe mbola za ihany nge nisy sahirana hitrotro anareo e hatrany amboaka ianareo ary mandra-pahantotra anareo dia za hitrotro anareo reny hitanareo reny jola reny jola maty firin'ny olona reny eny amin'ny eny anivon'ny ohatra eny amin'ny fiarahamonina eny misy jola maty dadidiko nisy jola zay voatifitra tany Madagasikara tamin'izany fotoana zany nisy jola maromaro voatifitra tamin'izay dia tao amorga tao tamin'izay satria zay nananavana nanaritra amin'ny tany dia eo ambony morgue eo nisy ny chambre liavanay dia zay mijery eo dia nioaoby teo ny olona hoe misy jola maty misy jola voatifitra dia le naterin'ny tomobile tamin'izany misy hoe sampan'ny polisy hoe zira misy tomobile amin'ny zira dia pick-up hoe manaritra fatin'olona fatina jola 3 lahy 7 ndray voatifitra dia alefa ao morgue dia zao no nalaza tao amin'ny hopitaly hoe tsy maintsy ho alevina eny Anjanahary ireo olona ireo satria tsisy fianakaviana monsieur présenté tsisy maka ny fatiny ina mahatonga ny fianakaviana tsy hakan'ilay faty menatra ny olona satria efa tonga eo dia tsy maintsy osy avanareo le mpamono olo reny zany nalehany fa nahavaky ny foko nahita raha matoa anankiray tamin'izay fotoana izay tonga nidodododo sy ny sarasara nanontany teo amin'ireo mpiasan'ny hopitaly hoe aiza no misy an'ireo razana fa izy ianao za reniny anankiray amin'ireo tsy menatra ny olona teo izy ny teny za reniny anankiray amin'ireo sady nitomany izy aiza ny fatinjanako fa ho alaiko fianakaviana tsisy satonga satria nanina satria menatra fa io reny io tsy menatra io nitomany tao amin'ny morga tao namoaka ny fatinjanany fa avalim-pirenena iny satria namon'olona mpamon'olona jola ary mety ny teny misy hoe sofa maty fa misy anankiray avy any tokantrano any nitomany iny le reny eo amasony reny io zanany foana io notrotrony io ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Isaia 5:7 na dia miano azy zany
ry taranaki jakoba sy izy rehetra sisy amin'ny taranak'israely izay nobapenatra ny ekibo sy nentinatra ny amboaka na dia mandra-panitrareo aza dia tsy miova na dia mandra-pafototsy ny volonareo dia za ihany no isairana mitondra anareo izany nanao dia za ihany no hitrotro eny izany hitondra sy anafaka afa ihany mamaozy bartel fa za koa miteny aminareo androany afa ihany Jehova iza no hitomany raha rava ianao Jehova hitomany satria ny sairanana ianao nandefasany an'i Jesosy mihitsy da hiteny aminareo androany andao tsika hibebaka andao hibebaka fa raha nainao an'izao toriteny izao tsika dia Andriamanitra mbola te hiala ny enina amintsika Andriamanitra tena mbola te hiala ny enina amiko sy ianao Alleluia dia andao hibebaka tsika hiteny aminao Andriamanitra androany hoe zanako angeanao Alleluia misy hira anankiray zay tasombe hovaiko ny hira efa nomanako tety nefa hovaiko antery tia satria hitako ety ny hira mety amin'ilay toritentsika dia ataontsika ity hira mahafinaritra be ty atolotra antsika rehetrarehetra ambarana antsika ny fotoana androany dia tena aminao manao hoe tena tianao Andriamanitra tena tianao Andriamanitra ary mbola te hiala nenina izy amin'izao fotoana izao mbola te hiala nenina izy ary mbola te hanafaka izy sitrak'Andriamanitra ny ahitanao hijoro amin'ny andro fitsarana nahita hijoro amin'ny andro fitsarana ka ho tenen'ny mponiny Ninive nareo koa efa tsy tokony ho very hoe Jesosy lehibe noho izay no lehibe noho Jona ngeny nirahana tany mba ampibebaka anareo nefa ny anay Jona dia efa nampibebaka anay da hibebaka da raha tsy hiala amin'ny ratsy farao fa hanenin'Andriamanitra miloza isika atao tsika ho any an-danitra isika ho any an-danitra isika zay programan'Andriamanitra ny fiainantsika ho teny tompany isika rehetrarehetra aza diny manomboka eto fa tanàna lehibe mason'Andriamanitra ianao malala eo imasony ianao amen
maina Jesosy sotranao zay Jesosy malalany amin'ny fitiavanao sotranao zay Jesosy ny amin'ny fitahina soa zay nataonao ny amin'ny fotoanandroany dia akasitrahanay ianao Andriamanitra satria avy aminao ny zavatra rehetra avy aminao ny teny avy aminao ny ositra Andriamanitra dia isaoranay ianao satria zava-dehibe ny nataonao teto sotranao Andriamanitra satria mangororo tokoa tany anatin'ny fonaina ianao an'izany hoe raha zany tokoa moa nijoro hiaraka amin'ireo mponiny Ninive zay rahatry zay ka ho teneniny hoe naninny anareo ny tsy retin'ny bebaka nefa firy taona Jesosy no niteny teo aminareo nefa ny anay Jona vao nitory indray andro dia nanainga anay hifady aminy Jehova aza velanao adinina aminay izao toriteny zao fa tario lalan'izy rehetra hibebaka hanantona anao tena hoe amin'ny voninahitra anao Jehova Andriamanitra ireo mponina tao Ninive dia niteneninao fa tsy mahalala ny akaviany sy ny akavanany zay ny Andriamanitra mbola tsy mahalala ny akavianay sy ny akavananay fa tario lalan'izay Andriamanitra tario lalan'izay Jehova ampahafantaro anay izahay ampahafantaro anay ny lalana rehetra tokony alehanay ampahafantaro anay Andriamanitra ny andro ny sisa Andriamanitra aza velanao manjay ny andro lava izay aza velanao mieritreritra izay fa mbola hoela vao avy ianao Jesosy voak'izay andray ny fampianarana andray ny lesona isan'andro Andriamanitra dia tario lalan'izay dia momba anay ianao fa mbola lavitra tokoa ny lalanay ary tsy mahalala ny akavianay sy ny akavananay tahaka ny zaza izay mety izanao hitantananay amin'izao lalakale zao Andriamanitra mety izanao hitantananay amin'izao lalakale zao Jehova ary meo fo mahay makatoa anao zay atao fitsapanay zany fitiavanao lehibe zany Andriamanitra fa tsy voavidinay vola sy arena zany sotrany amin'ny fitiavanao fa fitiavanao zao toriteny zao fitiavanao zao androany zao ho anao rely aneny voninahitra Jehova Andriamanitra mangataka aminao hoe terizo zany teny zany tsy hisy overy na dia ray azy terizo zany teny zany tsy hisy ho latsaka tany tsy ho latsaka andalana fa samy amoa avy zato eny teratin'ny fona iavoko dia votsiny satana faritra amin'anao zay afaka hitsaingoka anaty litera ray azy tao anatin'izay mitorin'izay anao rery ny voninahitra teraka aminao ty amin'ny sabata ity fa sabata hiverenanay aminao tokoa Andriamanitra ary tena hoe akasika ny fona hitanteraka ary na fifandraisana tanteraka aminao zay ho voninahitra naranao rery any Andriamanitra halleluia amen hivavaka isika ho an'ny firenena amin'izao fotoana zao a dia mampanosotsika ny anabavitsika Marie Hortensine hivavaka ho an'ny firenena tahitopoara anabavy Marie Hortensine hanao ny fitenenana mbola hivavaka atsika nombantsika ampalantsika ny fotoana zao vavaka tirenena ry Jehova Andriamanitra renazina an-danitro mbola amparimisatra sy ny dera mankalazana zay misaotra Andriamanitra za pamiteny zay mety ny mpanompona azy teny oko rakitinay amponety nypamiteny zay mety ny mpanompona teny Andriamanitra zavilana ora kantany za teny za Andriamanitra oko mba rakitinay amponay zany Andriamanitra apetraka mpilatanana zany Andriamanitra terizy zahay Andriamanitra fifikitry mafy aminao Andriamanitra azavilana angozy terizy zahay Andriamanitra ary ndetimbo zay vavaka ny firenenanay Andriamanitra oko mba hipakady firenenanay Jesosy teny zay mpavinaty Andriamanitra mba hipakady firenenanay zay Andriamanitra azavilana anjakany asabe voly Jesosy firenenanay Andriamanitra terizy Andriamanitra amin'ny anarana Jesosy Kristy mahitsy angadasy zany misaotra Jesosy misaotra fitevanananay Andriamanitra minahitry ho an'Andriamanitra reniany alleluia amen alleluia mankasitraka indrindra nanavavy Marie Hortensine tsika tanatin'izay vavaka izay a Andriamanitra manankirehefa soavana any amany fitianao dia tongava amin'ny ambony indrindra mitombositra mitombo fa soavana mankasitraka any amin'ny zavatra rehetra
zoratsika rehetra koa tonga teto niaraka taminay androany tamin'reto ny fandarantsika raha mbola tsy tonga ny amin'ny raolanitra jesosy a dia raha pitso maraina ihantsika dia efa eo neto halleloia amin'ny 7 ora mifandaran'izy amin'ny rahalahy tojo sy rahalahy jonatana avatsy alemaina izy a nitondra ny fandarana commencement ankira sy famitinina toteny raha pitso maraina amin'ny 7 tapitra ny fandaran'izy olahy amin'ny folo sasany eo a lanceko ny zoom ianareo izy rehetra te araka anao commencement aminay ivavaka dia manaova mandefa 5p amiko a mampidira zoom anatin'ny telefoninareo a dia anaty zoom isika no mivavaka raha pitso amin'ny rora sasany a manomboka ny fandarana livetsika eto amin'ny fandarana andramoka izao a dia mitarika fotoana mitorantsika anatin'ny fanatrehany mampionina dia mitory-teny avy eo a dia faranantsika mifidirana finaritra be halleloia zay fotoanantsika fandarantsika tapitra fa afaka mbola miaraka aminay anao raha miditra anatin'ny site web ny akiradio a akiradio point radio 12345.com dia mandeha isan'andro isan'ora misy totenzaky ny adiny telo a amin'ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina dia amin'ray amin'ny efatra amin'ny fito ariva mandeha foana ny radio antsika samita iny tompo daholo a bon sabat daholo tsika mianakavy a amen